fa na izany tsy zany nefa Andriamatorainjonary dia atao aksisika be foana ihany ingety fifidianany ity hatreto aloha araka ny averimberiko ihany hoe raha ny fanirininy matanjaka sy ny anivelany ny kandida samihafa dia hoe dia tsy maintsy atao fifidianana io fa io no mamany krizy indraindray moa na ny fihetsiky ny vahiny ary hafahafa ihany hoe ankilana izy miteny fa tsy azo ahetsika tandrovana tahaky ny anak'Andriamaso ny 24 Jolay anefa izy indray no mamboly fepetra hoe miala ny kandida zao tsy amenay ny vola anaovana ny fifidianana io misy zavatra hafahafa ka anao karazana hypothèse angamba napetra-kevitra Andriamatorainjonary hoe raha isy ihany le fifidianana inona ny tokony ataon'ity malagasy ity tsika moa tany aloha tany dia efa betsaka ny sosi-kevitra nomena raha isy io fifidianana io ianao teo nametraka anton-javatra 10 mety tsy hampisy azy inona ny mety hitranga inona ny mety atao andray anjara ve anao boycott ve hitongony tsy andeha hifidy ve ahoana ny mety ho fipetra ny Andriamatorainjonary. Misaotra anao namana Ismail. Isika rehetra manaiky fa ny fifidianana ihany no vahaolana mampijanona ny krizy. Nolazaiko tamin'ny 7 avril fa tsy ny fifidianana amin'ny maha fifidianana azy no ratsy fa ny fotoana anaovana azy ary indrindra ny kalitaon'ny olona mikarakara azy. Amiko fifidianana ataon'ny malagasy miainga avy amin'ny fototra dia ny fokotany miakatra amin'ny ben'ny tanàna miafara amin'ny solombavam-bahoaka sy ny filoha no tokony atao fa tsy fifidianana ataon'ny fianakaviam-beraisam-pirenena manomboka amin'ny filoham-pirenena. Everiko araka ny voalaza teo fa ampididoza ny fifidianana atao amin'ny 24 Jolay. Kanefa mikiry biby anatanteraka azy ihany ianareo kandida. Dia ny ary tompoko araka ny teny frantsay hoe sisy. Doary teo filohanay ianareo matantesa tsikera ianareo tompoko lahy sy tompoko avy ajaina kandida satria tsy tianandratsy izahay araka le teny frantsay manao hoe un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Empaka filoha tsy manjary izahay tompoko. Aoko ho fantatrareo kandida rehetra fa zahay tsy mila filoha mpamon'olona, filoha mpangalatra volam-panjakana, filoha franc-maçon, filoha mpandainga sy ny sisa. Tsy niteny ianareo aho raha any amin'ny fianakavianareo ianareo no milatsaka fidirina. Ary mitodika aminao mpifidy aho izao. Maka taratasy madio ianao. Soraty ny anaran'ireo kandida 170 ao an-tranonao dia manaova fanadihadiana isan'andro ianao mikasika azy rehetra ireo. Arakaraka ny vaovao azonao. Tsipio ny anaran'ireo motraka araka ireto fitsipika valo ireto. Fitsipika voalohany. Tsipio ny anaran'ireo kandida milaza fa asan'ny mpanao politika ny filohan'ny republika fa tsy asan'ny mpandraharaha. Marina fa mpanao politika no mpitantana ny firenena any amin'ny firenen-kafa fa eto Madagasikara tompoko tsy mpanao politika no misy fa jiolahy politika. Ny hevitra izao no zava-dehibe fa tsy ny maha-mpanao politika. Fitsipika faharoa. Tsipio ny anaran'ireo Rabekayes dia ireo anenjika ny fivavahana kristianina. Izany anarana Rabekayes zany dia avy amin'ny anaran'ny filohan'ny Meksika Plutarco Elias Kayes izay nanenjika ny kristianina tany Meksika nanomboka tamin'ny taona 1790. No ampangainy ity filoha meksikanina ity ho tsy manaja ny laïcité de l'État ny kristianina tany Meksika dia nataony aza lambo. Amporisiko an-tanandroa ianao mpiaino ijery ny film mitondra ny lohateny hoe For the Greater Glory mitantara ny adiny Kristerios tamin'izany. Raha mijery izany film izany ianao ho tsapanao fa loza mitatao an'ity firenena ity rasanatria ka i Rabekayes no lany filoha. No azavain'ny namana Anika Rairmanana sy Michel Ralbert izany tamin'ny vaovao antoandro ny alarobia valomay.
za tsy sasatra milaza fa tsy tokony soratana ao amin'ny lalam-panorenana intsony ny laïcité de l'État satria mampididoza. Misy lafiny roa mantsy tokony avahana tsara amin'ity resaka laïcité de l'État ity. Lafiny voalohany, mba tsy ampiasa ny fiangonana ho fitaovana politika ny filoha toy ny nataon'ny filoha Ravalomanana, tokony tezaina ny malagasy rehetra any amin'ny sekoly alahady sy any amin'ny instruction civique any an-tsekoly, fa tsy maintsy sarahana ny fahefan'ny kaisara sy ny fahefan'ny fiangonana. Amin'ny teny frantsay, séparation des pouvoirs, toy ny fampianarana natao tamin'ny administrateur civil anaja ny fampisaram-pahefana, dia ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefan'ny mpitsara. Araka ny fehezanteny fantatry ny administrateur civil rehetra manao hoe le juge n'administre pas, l'administrateur ne juge pas. Ary mifanaraka amin'ny soratra masina raha iteo zany manao hoe omeo an'ny kaisara izay ny kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Lafiny faharoa amin'ity laïcité de l'État ity, dia izy io manokatra varavarana ho an'ny Rabekaiesy mpanenjika fivavahana. Tsy zava-baovao eto Madagasikara ny fanenjena fivavahana, satria efa nitranga izany tamin'ny andron-dranavalona voalohany. Ampatsivoko raha adinonao, fa noho izany no le fonina tao Ambohipotsy Rasalama Marture, ny kristianina sasany navarina tao ampamarinana, no dorana velona tao Faravohitra, no toram-bato tao Fiadanana sy ny sisa. Eto Madagasikara niafina foana ireo kaiesy reto, vamba izy ireo ankehitriny, taoriany dinika no tariany FFKM teny Ivato. Ireny Rabekaiesy ireny no mpilaza fa nanao coup d'état théologique ny FFKM. Izany koa no nataon'ny tovolahy iray, pombany amiraly tamin'ny 2000 nanenjika ny FFKM no ampangainy tamin'izany fa nanao dictature baibolika. Fitsipika fahatelo, tsy pio ny anaran'ireo kandida manana zom-pirenena roa, double nationalité, satria mizarazara ny fon'ireny olona ireny. Tsy ho tieny toy ny vazaha ianao gasikely. Anohy ny asan'ireo gouverneur taloha izy, dia ny asan'ny Décopé, ny asan'ny Kaila, ny asan'ny Yané, les gentilshommes, Saint-Marc, Chevigné, Robert Barguès sy André Soukado, dia omeny laka eto ny banky sy ny orinasa frantsay, ary ho kinga izy ampiantrano ny mialamira frantsay eto amon'ny malagasy. Toy ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny opération Betsiboka. Fitsipika fahaefatra, tsy pio ny anaran'ny mpamon'olona sy ny anaran'ireo nanodikodina volam-panjakana satria hitambesarantsiny an-tampondoan'ireny olona ireny, ka ifindra amin'ny firenena malagasy ny tsinony raha atao filoha izy. Fitsipika fahadimy, tsy pio ny anaran'ireo mivadika amin'ny fianianana nataony sy ny zavatra nosony aviny. Tsy azo tikisana ny olona tahaka izany. Araka ny Salamo 5:10 alan'Andriamanitra ny olona mivadika amin'ny fianianana nataony.